Nanatitra fehezam-bonikazo mari-pahatsiarovana ny tolona izay natao tamin'ny Febroary 7 ihany koa ny avy amin'ny antoko Monima notarihan'ny sekretera jeneraliny izany antoko izany Gabriel Rabeharimanana taorian'izany fanateram-bonikazo izany dia nitondra ny fomba fijery ny mahakasika ny toetra raha ito amin'ny firenena izany mpitarika n'ity antoko ity izany tao anatin'izany nanambarany fa mbola tsy tomombana ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ny eo amin'ny tontolo politika ka tokony ikarakara fifidianana eken'ny rehetra isika eto Madagasikara. Tsy tomombana ny raharaham-pirenena ankehitriny raha nambaran'Andriamatoa Gabriel Rabeharimanana, sekretera jeneraliny antoko Monima, raha nanatitra fehezam-bonikazo fahatsiarovana ny raharaha 7 Febroary 2024 izy ireo sy mpiaradia aminy androany tolokandro teny Ambositsorohitra. Tsy vitany hoe tsy tratra ny tanjona fa le zavatra nokasaina ovana eo amin'ny fitatanana ny raharaham-pirenena dia nitohizana ary ny ratsy rehetra dia atao. Izay no mahatonga ny Monima maza hoe tsy avelana io raraka tany raha nreto maro reto fa tsy maintsy tohizana ny olona mba tonga amin'ny inona dia tena fanovana mba ho fidan'ny ambany lanitra. Momba ny fikarakarana fifidianana dia ankatoavin'ity mpitarika ny antoko politika ity ny fanapa-kevitra ny raisin'ny voamera mahalety tena misahana amin'ny fifidianana. Nasehon'ity voamera ity hono nambara ny fahaleovantenany ary miandrandra fifidianana madio sy mangarara tokoa ny antoko Monima. Izay aloha dia anisanareo ny hevitra fa tokony atao aingana ny fifidianana mba hanalana an'ireto mpitondran-tezamita tsy mahomby reto. Kanefa ny senity dia efa niekena aleo teny dia natao iny fanemorana iny aminay moa iny dia fanemorana mba akanavahana ahatongavana amin'ny fifidianana madio. Ho andray tsy inona tsy fifidianana fa fifidianana no ilay nivoahana amin'ny krizy fa fifidianana madio. Ka raha izay ny dikan'le fanemorana dia manaiky izay Monima ary miarahaba ny fahaleovan-tena nasehon'ny senity raha ohatra mafy dia mafy ny sira nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Manaraka izany dia misaotra ny senity koa zay satria tsy nanaiky izy ny ampifadiana ny fifidianana ka ny député ireny alefa alohan'ny présidentiel. Izany zay meo efa niomana ary nefitra fa hovonina tamin'ny valome dia vao mainka hovonina monjareo andefitry ny Monima amin'ny volana Jolay. Raraka nambaran'Andriamatoa Gabriel Rabeharimanana dia namita iraka ny Frantsa sy ny Angleterre ny filoha nasionalin'ny antoko Monima Andriamatoa Monja Roindefo. Ramatoa Monja Sylvie vadin'Andriamatoa Monja Roindefo ny tonga nanotrina ireo mpikambana ao amin'ny antoko Monima tamin'ny hetsika nataon'izy ireo androany.